Ny fizarana voalohany amin'ilay tantara no soratany R Justin Marc no atolotra nareo aneo. Tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay tilikambo mainty. Ireto avy ireo anome aina ny tantara Lantosioly Arliva miaraka amin'ny Falsy Rakoto. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjarliva no nanady tosa. Manahoana mademoiselle? Ouais, manahoana ianao tompoko? Tena taitra be marina. Ohatray, azafady raha toa ka somary nanatranao aka. Tsy izany mantsy fa efa ela ihany nandiniako anao avery fa toa hitako sahirana ery ianao. Mampitany reto akanjo miantona eto reto. Eny, ka nanantonanao sao dia mba afaka manampy anaoko. Toa vaovao amiko izy izany. Nefa dia tena miseho sasasy toy ny efa mahafantatra ery zato izy. Eny, fomba ny tovolahy ihany aloha tahaka izao nefa na dia izany izy ohatran'ny hafahafa mihitsy ny fitsika ity tovolahy ity ka. Tovariana bingy ianao izany. Eny nefa ho ampiko ianao raha tianao nijery izay tena tsara sy mendrika anao amin'reto akanjo ireo maro be reto tsika dia tsy maninona ka. Misaotra betsaka indrindra tompoko nefa oka izao ihany ka efa mieritreritra ny mitodi-doha ivoakato aho mantsy fa ohatrany tsy nisy atao ho ahy izy retoko. Ohatray, akanjo tsara maro be ireo ve mademoiselle dia tsy mba nisy izay mba azokazonao na dia iray aza? Ka tsy dia izany loatra nge. Fa ny tena tiako tsy takatry ny volako. Ny takatry ny volako tsy dia mety loatra amiko. Dia aleoko aloha mandao an'ity magazay ity fa tsy dia hiala vola amin'izay tsy mahafa-po akory ako. Ka hono raha tiako afa-po tanteraka ianao vao mivoaka an'ity magazay ity, azoko atao ve izany? Toa mahafahafa ity tovolahy ity izany ka toa mitady hiditra lalina zato izy raha vao hitany mban'ny sarika taminy. Ohatray, fatodinianao fotsiny ahy tsy novalianao akory nge ilay fanontaniako teo Ouais, oka izao ka misaotra betsaka re. Nefa za raha nanatonanao teo dia tampatsorana tanteraka. Marina aloha fa olona tsotra tokoa ity izy raha ny fijery azy. Nefa ny ratso tsy misy tandrokako. Saingy raha fofeny fahatsorana tsy misy ambadika ihany koa moa izao entiny manatona eto amiko izao. Dia mampaniana nefa moa izany. Sady tovolahy pikana sy tsara tarehy koa nge zato izy. Eny, hitanao jereo nge ty akanjo mivolondoroanjy ety izao tena mety ho tsara aminao ery. Eny, raha tianao aloha asa ianao ihany miankina aminao fa ry kiraro somary avoavo tongotra iry izao no miaraka aminy. Ouais, ary toa tena tonga dia fantatrao tokoa ny tiako. Ny vidiny ange no olana tamiko fa tena izy io mihitsy no nanitona indrindra tato amin'ity magazay ity. Hitanao izany nefa dia saika navelanao anjaran'ny hafa fotsiny. Izao tehirizy ny volanao fa aleo za ihany no nefa ny vidiny. So dia tsy fahaondrana. Aza manana ihany fa amin'ny foko fotsiny ihany izany ka ianao tsy tondra tanam-polomody no mahafaly ako. Ko raisy fa aza mihafafa toy izany. Lalina izany, olona tsy fantany ary sambasamba. Fa iza loatra ary ity tovolahy ity. Angamba nisan'ireo mpanao aferam-bato izay mampalaza an'ity faritra ity matoa samy mirobaroba ara-bola toy izao. Ary sao dia sanatria iray amin'ireo dahalo mpangalatrombo roa. Zaho koa tia be eritreritra eto fa tsy raisina aloha rehefa nomena.
tiary ny akanjonao e. Afaka angamba zay ny etaitaponao misaotra indrindra tompoko. Andriamanitra ane no amaly an'izao aminao fa raha izaho tsy mahay afa-tsy fisaorana ihany. Tsy hitako izay soranao fa natao anao mihitsy nge iny ary andeha tsika hiala eto amin'izay e. Andao ary fa hono aho tompoko raha tsy mahadiso. Fa iza moa ianao ary nahoana ianao no sa mahafoy an'ity hoany fa olona tsy fantatro akory. Ay ve ka zao fariza ny fiantso ahy. Fariza? Ary aza asiana hoe tompoko izany fa zay fotsiny no tiako iantsoanao ahy. Raha hoe nomba n'ilay fanontaniana teo indray dia angamba fanontaniana tahaka ny napetraka ao ihany ny avaliko azy. Diso ve ny ranorana raha milatsaka iny rehetrehitra. Eny hatramin'izay tsy mila azy akory aza. Raha ho ianao hoe diso ny ranorana dia diso koa angamba izay mandrotsaka ny fitiavana amin'ny olona tsy fantany sy manampy izay tsy hainy. Ka olona mifanitsakitro angeny teto an-tsena fa tsy zarery ka nahoana raha satria aloha nitiako mba hifampizarana faliana androany fa mba iza kosa ary no afahako miantso anao. Soanjara no anarako. Ay mpila ravinahitra ty amin'ity faritra ity zay fa monina ny Antananarivo. Izany hoe voatery noho ny fitadiavana mba hipetraka aty mpiasa-panjakana mantsy ny dadako ka voatery hiasa aty amin'ity faritra ity. Ay izany hoe voanganay any izany nipetrahanareo taty. Voalazanao mbola tsy ampy herintaona akory izay. Ary ianao inona kosa ny mahatonga anao aty? Za indray aty mihitsy mipetraka ka. Zanak'ity faritra mihitsy zahay. Fa izany hoe efa nipetraka tany Antananarivo na hoe mety hoe ho lehibe tany mihitsy aho zao? Ka tsy azoko no mahatonga anao heritreritra an'izany. Fa nga pôzipozin'olona avy any amin'izany Antananarivo izany ny fijerinao aka. Mazava be nge izany satria ny fiteninao dia teny malagasy ofisialy izay azo atao hoe fitenina Antananarivo fa tsy ny fiteny fampiasa aty amin'ity faritra ity. Kanefa dia lazaiko aminao fa mbola tsy nahita maso akory an'izany Antananarivo izany ny tenako. Izany? Sady fanga moa tsy tokony ho samy manana ny fiteniny avokoa ny olona tsirairay avy ka. Tena mahay mampiomehy mihitsy ianao raha izany filazana ho azy izany no mitombona tokoa dia angamba ho tsy nisy ny atao hoe merina na betsileo na betsimisaraka sy ny maro hafa. Iny fa hatraminy hoe ny japoney ny italiana mba amin'ny anglisy aza fa dia ho ny fangaro voraka izao tontolo izao ka hikorotana ambony ambany satria ao anatina fianakaviana iray fotsiny dia efa mety hisy fiteny maro be tsy mifankahazo. Tena marina tokoa izany teninao izany ka. Ary ianao ity be ihany ka tsy hoe manany ianao velively aho. Eto koa aza vao mandinika noho izany teninao izany fa tena afy indrindra amin'ireo olona ny fanerasera sy miara-mipetraka amiko tokoa ny fiteniko. Izany? Indraindray aza mila tsy mifankahazo mihitsy izay ao an-trano. Eny ny antony mihitsy ny tsy azoko koa. Dia gaga aminao raha izany. Mody fanina ary ve ty lehilahy ity sa ahoana? Toa matotra ihany mantsy ny firesany kanefa ny zavatra lazainy ohatry ny hafahafa. So kosa ary mba olona misy fahavoazana ara-tsainy ity izy. Toa ohatrany tsy mampino nefa izany ka fa iza koa ary ty lehilahy manara-maso anay foana ity. Marina tsy tena hafahafa mihitsy reto ka ohatrany lasa matahotra izany marina. Ary ohatrany lasa saina be ho sonjary izany tsy mino izay nylazako mihitsy angamba ianao hoe tsy izany fa ahoana ohatrany mahatsikaritra olona manara-maso antsika izany foana ho azahy. Ay ve mpiaro io ka. Mpiaro anao hoe ndre fa inona no matiatra anao amin'izany ka. Tsy nampoiziko ka fa maninona ianao no ambinana. Eny masika sy sarotiny tsy misy toy izany ndraiko ka tsy maintsy arahana mpiaro toy izao rehefa misy didiako ale.
maizana izy io io ary le efa nahiko tena dalo miakatra ny vilona tokoa reto raha zao fihetsiny zao fa reza mangatadalana aminao amin'izay aloha fa mereva ihany tia ny andro ary dia mamerina ny fisaorana aminao amin'n'ireto zava-tsoa nomenao areto re eny ary sady efa sasa miandry akory zalahatsy anaty fiara arytseretsika fa zao isaky ny andro tsena toy izao zahay no miakatra ty an-tanàn-dehibe aty ay eny mety eny ako raha toka mbola afaka miona aminao amin'ny manaraka dia eto ny lohan'ity magazay ty no miandry anao amin'ny eny mety ve zany mety ka eny ary fa dia velomy soanjary mandra-piony fa reza tena mba mahalasa ny saiko mihitsy nitovy tafahoana tamiko teny an-tsena iny ka ary inona koa ary ny nanosika anaiky andray an'ity akanjo ny vidianao aty nefa dia tsy azo dia tsy hita aloha fa tena tovolahy pikana sy tsoko tsy misy ohatran'izany izy na ny foko aza tsapako ny dobo-pitiavana sahady vo ny lalovany masony to tsy selatra fibanjina mifony fitiavana lalina fa ty izy to manao resaka misafotofoto sy tsy hita ho raisina ny mahavaky ny saikoko dia ho sanatry marina ve ka ho ny resaka tamin'ny olona marary saina zanaky ty faritra ty hony izy no sady mbola tsy nahita mason'izany Antananarivo zany akory nefa ny fiteniny dia ny teny malagasy ofisialy mazava tsara marina aloha fa io ny fiteny analana ny ampianarana sy ifandraisan'ny malagasy rehetra nefa na dia izany aza tsy hita taratra eny amin'ny mihitsy na dia kely aza ny mahazanaky ty faritra ty azy sa ve dia tena mitombona ny eritreritro fa dalo avy any anebakeba-tany any reny raha ny posiposindry zareo teo reny aloha dia tena azo inona ihany zany nefa koa mety ho ireo olona lasa mpanefoefo tampoka tamin'ity averam-bato izay mampalaza n'ity faritra tsy minosy ity mahaliana avokoa zany rehetra izany tena tapaka ny hevitra fa hiverina eo amin'ilay magazay amin'ny heriny anio ary eo naminy mba hahalalako an'izay tena marina mila mailo ihany nefa na dia izany aza fa vehivavy ny tena to tsy mety miala to tsaiko le zazavavy teonila eny to ny mbola ato anatin'ny maso ihany le tsika malefaka toy ny vola-be manana amin'ny fantara miampitany paralalina mitiritiro ny ery ambon'ny ranomasina malefa-pononja amin'ny alina feno fanginana ilay volony lava toy ny zazavavin-drano sy ilay fijorony tena fatotra marina raha mbola nisy toa azy iny raha ny tovavy efa hitan'reto masoko reto mba marina moa toy ny nanno fa efa any an-danitra sady ako raha vao ny lalovan'ny maso ny sekondra vitsy monja so mizara so taka ny anarano tokoa ianao to ty ahitanao sady indray ny famba lalina koa ilay resan'ny tamiko teo iny fa nahoana toko moa no fiteniko no toafy indrindra ny fiteniny olona fanerazeranyko na ny fitenina isy raha mangala raika aza dia samy hafa raha mila tsy fankahazo mihitsy izay mianaka naindray nefa fangamo tsy izy no nampianatra nyteny fahazaza ka nahoana no sahirana vao maro izay resahana amiko mahalasa saina tokoa izy zany ka izy nefa mba afaka nampy ahalala izay antonatonga an'izany fa boribory amby fotsiny hoe ny olon-drehetra dia tokony ho samy manana ny fiteniny avy raha ireo miaramila ny aba indray dia tsy ataon'ireo fiamizana eo indray ve
hitako ny hevitra ka sonjara eny izy no hitako mitovy amiko ka ary noko fa izy irery ihany koa no azoko ifampiresahana sy akako hevitra amin'izay tsy takatroka tena marina zany ingany ka mba hitazindray amin'ny heriny anio nareo ry farezo maly vo tonga avy ny tsena toy ny fananareo isan-kerinandro nefa hatramin'izay tsy tarany filete amin'ny masoandro nareo dia efa migadona ny toby mba azonao azavaina amiko ve ny antony azafady tonga andray ty kara mihevity sy ny adikadiny mankaleo manaondra raha ngahy ianao no reny zazakely mbola vao mianany manindry reny tiana efa tovoka mihitsy marina ka hitanao fa tsy nentsena fotsiny anginy diana hitany ia koa ny mbola fandresen-dahatra tamin'ireo client-mpandray ireo vato sy mercuranentinay ny entana novidiana koa avy eo mbola maro tsy misy toy izany ka na ny fivezivezena amin'izany fotsiny iza dia efa mandany fotoana be so heverinao fa tsy efa henoko ary maninona zao raha tsorina avy hatrany hoe mbola nisy vehivavy nyresaka tamiko na variana tany na tarika anay fa tsy eo ianao no milaza atsangy io ndre ka efa fantatro izany ka mbola anontanianao ndraika ary tsotra dia tsotra iringery fa resy zany famalianao azy zany tsotra satria amiko tsy fahotana ary tsy fahadsoana mihitsy no miresaka sy mifandray aman'olona ay kosa dia maiza ary mamaly toy izany koa amin'ny aby sady toa hoe misy resaka lehibe ataony amintsika sy ianao ony anio arivo sady aleo aloha andefa dia mekarany aminy ianao zany ano any amin'ny roa any voaray izay fa rehefa avy mandamy manirety eto anato amin'ny trano fitehirizan-tsakafo reto aho dia ho avy any hitako tsy faly mihitsy mieva inona loatra ary ny antony mahatonga azy ino sarotriny amiko toy izany ka ary inona indray koa izany resaka lehibe ho ambaran'ny abaramangalahy aminay ta zany ka dia noho izany resaka tamin'ny sonjara tiany etseno maly iny tokoa ve raha izany tokoa ny fangamotsy zoko zany ary tsy tokony izy hidiran'izaniza mihitsy mikasika an'izay olona resahako any ka olon-dehibe efa tonga taona fa tsy hoe zazakely tsony eny hiteo ihany zany fa aleo aloha asaina voaka ny salary eto lasakambary ho atao sakafo atao toby amin'ny mandritra ny herinandro reto azafady fa nampiantso anareo ary fa reza sy meva satria misy didinika kely fanaovantsika telo mianaka eto anio ka dia mba mahazo toerana ary anareo roa aloha azafady miananao izay sy fareza ry aba koa dia alafaso ary zato resaka ao iny tokoa efa mangila tsofina tokoa izay ka dia ary soa zato resaka ao iaraha mandinikako eniko tamindreo miaramila namany se fa hoe misy vehivavy miresaka ny se ho ny any an-tsena any rehefa inonareo miantsena an'iny marina tokoa zany tompoko nefa moa inona ny fahadisoko amin'izany ka fa nga moa tsy efa olon-dehibe mananjo ifampiresaka amin'izay olona tiako ifampiresahana za raha teo koa tsy hoe vehivavy fa leraka tsy ekeko le tia tsy ilaiko mihitsy izay mifampikasokasoka amin'ny olona ivelan'ny atao toby ary tadidio fa ny tsy fankatoava an'se an'izay nadidiko an'se zay dia oloza lehibe ho an'se ka tandremo afaka misafidy se na ho faty na ho velona fonana ary tompoko raha eny raha toka tsy nafaly ianao zay nataoko eny raisiko ny fifonanseny fa tandremo amin'ny sisa tandremo eny tompoko manarakaraka an'izany dia rehefa mifampidinika za sy kiakiranoko dia tsara raha roso atoato amin'izay ny fanambadianareo roa ka noho izany indrindra no antony zao ivolitsika telo mianaka eto zao hoe ahoana tsara hoe ry aba nare roa izy ndre
ianareo roa izy amin'ny ahoana indray fa izy sesimeva no resahako eto fa izy indray iaba iny oka ianao tsy ho tezitra amiko raha ilazako hoe so de marary ianao mpiena dangy zasy mevy de ho kosa am'se hoe ise mihitsy no tena marary fa iza no nilaza tamin'izay fa mpianada sesimeva ka raha niteraka sa kibo ny finosana no nitambaranareo ka fa fangafa tsy ianao no ray niteraka ory fareza za ve no ray nise niteraka an'se de andeha ampanambady an'seany meva zanako vavy ka raha tsy ianao ara-diza ny raiko ary iza kosa noriniko izay nitondraho tsy volana kibo eny ary aoka fa ampalalaiko an'se ny marina momba ny fiainan'se zay tsy fantatry se raha toa ka mahaliana an'se zany sady fotoana zao satria efa lehibe kosa mpiara-miasa sady mpinamana tsy mifakafo zasy raha kotoraisery fa reza fa iny fa izany mantsy no anarany de ny antombo ary ny amaro tokoa ny fananana iro lahy tany aoriana ary nanomboka ny alonan'ny olona zay ka raha iny nivoaka mba hividy zavatra tao an-tsena iny tompoka lara kotorainse zany de midaroan'ny olona tao an-tsena tao ary fandrombahana izy rehetra ny vola be teny aminy mba amin'izay zavatra rehetra netiny eny hatramin'ny fitafiana teny akodiny azy de zany nafatony ray nsery fa reza zany very aba zany lazaiko anao zany ohatray marina tena mba tsy napoziko laza ny zavatra tantarainao zany ka de zany angeny mahasarotiny am'se izay no ma hoe aoka se tsy fampitakosokosona amin'ny olona any an-tsena any azony se ve biby angery se ny olombelona indrindra raha vao mahita anao hoe mitondra vola tsy zaka ny saindra olombelona mihitsy ny mahita ny hafa tsara fitafiana mosinenika amin'ny trano tsara tare ary miedinediny eny ambony fiara lafo vidy toa atsika zao nefa izy tsy mba tahaka zany eny tsapako tokoa fa tsy de asiana be fatana ianao ry aba fa tena fitiavana ka fantatry zay tsara ka tena ratsy tokoa rehefa ivelonana iny tafiditra ao anatin'ny olona ka tantarako angano lay atalabe ty de mino tokoa raha mba fantatry lahy mantsy saingy tsy ho fantatry lahy novina noviny arono ary ny amriniko tompoko iza ary iza ny amin'ny lense indray araka ny fitantarandra kotorainse de efa talohana mpinamana anay no maty ny renise zany hoe maty teo ampiterahana an'se hony izy ary no nivorika nataon'olona ihany ko na tonga ny zandry fa reza ka de za no nitaiza sy nikarakara an'se teto rehefa samy tsy teo intsony reo ray aman-drenise ahoana ry aba ahoana zay anaka ary zay mety ho fianakaviany ndraiky na nyrengiko anga tsy mba nisy akory tonga mba nahatsiaro hatra am'izay fotoana zay ka andraso ara fa ho azavaiko am'izay tsara tsy tiany niavany tompoky lahy ary ny enjehany niavany sy ny fofony mihitsy aza ary tsy navelany niavany mihitsy raha tsy maty avokoa ny zanak'izy mivady rehetra akoatra an'se ary nyreny se ka izany no natonga anay ro lahy ho lasa mpinamana tsy mifakafoy ary nyray monina ty an-dakira be aty tahaka zao zay lavitry ny sotasotan'ny olona de hitan'seo zao namorona fiaramonina vaovao zao zahay ka lalina zany tantarako zany tompo ka zany no izy anaka ka jereno se tsara ireto trano be hipetrahantsika reto fiara-polony reto ireo toerana misy arena rehetra manodidina atsika ary ireo omby anarivony ao anaty valabe ireo de ny herim-pona isy raha kotorainse ny andohany izy rehetra ka izany no antony tokony hitambarany sesimeve mba tsy hifindra amin'ny olona ny lova rehetra avy aminay tokony ho anareo rery mako zany indrindra rehefa try zay tsy etontsonko ahy sady zay koa moa no dina ny fanaovana isy raha kotorainse fa avelony ka tokony ho ajaina sy tanterahana eny misaotra anao ary aba tsy nisorona nampafantatra azy ny tantara zany ary nomba an'izay ihany ko maty keo ianao fa tsy tsipatolaka ny tanao akory ho toavina niny afatry ny maty ary tsy ho tsinitsy ny avina ny teninao fa teny ray aman-dreny tokoa
misaotran'izay ka de izay ny amin'iny resaka iny aloha fa ataoko fa efa mazava tsara am'se avokoa zay ny zavatra rehetra aka izao araka ny voalazany kiakiranoko mbiasitsika aloha de tapitra nyty herinandro ty manomboka ho maizina ny volana ka de am'izay no natanterahana ny fombafomba amin'ny fanatanterahana ny fanambadianareo roa zany ka noho izany de misy zavatra tsy maintsy ilaina am'izany mihaino avy sy mihaino anao misy zavatra tsy maintsy ilaina de zazalahy kely iray sy zazavavy kely iray mbola tsy misaranono ho atao sorona amin'io fotoana io mba atolotra ny masina ka ahazonareo roa koa 5 sy fary arak'izay iriny ny fonareo ka rehefa nifampidinika teto zay isika kiranoko de tsara raha manainga rapitso de rapitso sery fareza miaraka amin'ny miaramila 5 na 9 ho namanse mitady ireo zaza ireo tena lala zany marina eny ka raha ny hevitry tompoko ny am'izany de hoy aho hoe ahoana oseka satria moa zaza mbola aminono no ilainy eto zany mihitsy mbola misy 3 andro koa vao maizina ny volana eno fotoana natanterahana ny raraka nahoana moa raha andro ray alohan'ny fotoan-dehibe zay no miaza ireo zaza ireo tsy de sarotra loatra mantsy raha nahitanareo zaza ireo satria maro ireo vehivavy mitaizakely mandeha manivambola mena any am'ireo rano misy volamena manodidina ny tobitsika ka de reny fotsiny no tafiana de zay tsy fareza izao satria sorona fanamasinana fanambadinana no ilanareo zaza ireo fa tsy sorona fitadiavaka rena na fankalazana ny andro lehibe ny masina toy ny mahazatra kory araka ny voalazany kiakiranoko de zaza tsobolo fotsy fiodirana ary dongadonga tsara no ilaina izay vitsy aty amin'ity faritra misy atsika ity ka izany ny ainganareo mialoha satria mety handeha lavitra nareo vao ahita toy izany izany mahita raha mety ho tonga trany vaky nakaratrany mihitsy azy nareo vao ho tafaverina eny ara fa de ampiomanandry zalahy any zany zany indrindra sady hanomeza efatsy rehetra hoentina hanainga rapitso koa fa aza dinonareo rehetra zay anainga no maka lay ody fanambinana any amin'ny kiakiranoko alohan'ny aingana aza mataotra anao raba fa tsy hanaoko nanga ny tiana velively zany mihitsy zaka efa vonina avokoa ny zavatra rehetra ka de anainga zany zay meva andray kosa fa ahoany ny amfareza kosa andeha hony izy de tsy mba manoroka ny olona akory ianao tiako eo ary mamirika izy zany ve efareza aza elany ala marina raha hoandroko eo iry izay virenany alako mandrasa kely moa raha vao tavaverina inga de efa ikambana tanteraka am'izay tsika iray trano iray vilia ary ray fandriny tsodrano moa akio mena fa tsy ala elo eny fantatro zany nefa tsy maintsy mba malahelo ihany koa mifoko ilozanaoko soavadiky ho tsara mandroso ho tsara miverina misaotra zato anao de miondakonda ny toatratrako ery kanefa ny foko to mbola tsapako mitempo fitiavana anao anabavary meva raha mba fantatro mantsy fa tsy misy tsirony amiko akory nioroka ny fanolorantsika teo to mahafaitra sy manjeroka mihitsy aza saingy tsy maintsy natao satria na tiako na tsy tiako de ianao ny vadiko manomboko zao ka nahoana no fitiavako anao atompoko de tsy maintsy miezaka andoko azo mena mitorehatra eny manomboko zao tokoa mantsy de izy oatra amin'ny kiondalana vaovao ny tantara-piainako de ny fizorana amin'ny lalany makany amin'ny anarana hoe raim-pianakaviana kanefa atao tsaroko tsy manapidiny toy ny sarety-tarehinomby ihany ny tenako satria tsy afaka mandaza itondrany ny ombony tena saingy zao ngamba ny lahatra fareza fa maninona ianao toa lasa saina lalina be mihitsy ka mba malahelo toanao koa nge ahy de ary sany malalako zany de vonjeo efa sasany andro ireo miaramila namanao mandra-peona ary mevy soavadiky
zany raha lalana fotako zao zany raha misy hojereny intsony rety fiara marina raha fiara kelikely any angamba aloha dia nihitsoka teny an-dalana teny mihitsy ka reto aza mora angatsy fiara tsy mataho-dalana be reto savolaina vao tafavoaka aty nahatratra ora telo lano vao tonga aty atsena zay nefa dia lalana 20 kilometatra monja no manelanelana ny toby sy ny tsena ry le magazay niaonako tamin'le tovovavy mahafinaritra to hoe Sonjara indrisy mantsy feno fitiavana anao ny foko Sonjara nefa dia tsy afaka na dia nahita ny endrika eo tsony aza Sonjara segondra fitsimonja ny serana anao ny masoko dia kila ho toton'ny afo miredaredam-pitiavana anao ny amiko rehetra ary meva to afo voarehatra mbola andaniana vovoka ny asy anaovana gotenda ny fitsofana azy ka na ho velona aza mitsilopolopy afaka nitsena sahady zay tsy misy olona mifamezivezika malalaka erika ny lalana ka oay eny masoko ve mandrorosa tsy Sonjara ve ny tovovavy ny lolosipika ny songona ny fiarana iny aleo notazahako tsara eto moretorovize reto tena tsy diso ny fijeriko ka tena izy tokoa io mamekifiky manaraka ny lalana avy any rindry hitako ny hevitra sofa misy n'le reny raha mihitsy aza elohantsika hijanona zay mba hahafahako meona aminy tsy maintsy mifanaritra tava aminao ry Sonjara io fa zara aza hitako ianao ory zalahy tsara angamba raha mijanona tao lohatsika manadio reto fiaratsika misy potaka be reto ka no sady manary zay mavesatra tsy zaka koa ny sady ato moron-drano tokoa le ambody voara tena akafizinareo ka afaka migoko nareo fa tandremy tsara fotsiny so tafa ohatra mbola mety ho lavitra mantsy ny diatsika mandra-pavitanareo zay ataonareo dia mba aleo koa aloha anary zay tsy zakako itsony na ery amin'ry alaala kely rika zay ay moa mora fitsaina toy izany reto miaramila nra mangala reto ary aloha amin'izay amonjo malaky n'le lalana ny zoro any Sonjara teo ka fa angana dia mbola nyrevo avokoa zalaka amin'izay mihitsy Sonjara manahoana ianao Fariza manahoana ianao eny manahoana Sonjara tsara ihany ny vatana fa ny fony marary tsy ahita-panafany Fariza toy ny tselatra ny fijoroanao teto anao ka mila ho safitry ny atairana lahy marina ve eny toy ny tselatra toy izany koa ny fahitako tampoka ny salovatavanao ry Sonjara ka nampiridana namonjy anao toy izao andray fa maninona Sonjara eny mba te fampiresaka aminao minitra vitsimonja eny raha ohatra ka sitraka tsy maninona ka ento ny resaka ao tena visaka mihitsy eny tsy azoko atao ny resaka aminao eto mpivoan-dalana eto be eto fa raha tsy mampaninona anao dia tsika finderia mbadika retsy azo midoroboka maromaro retsy miafina ihany mantsy zao moresaka ataoko aminao zao ka sao loza raha tazanry zalahy io ka
fa ry zalahy izy. Andao aloha hialy eto e. Ndao ary. Zay mba etsika tsy misy mahatazana mihitsika. Fa reza fa inona ke no anton'izao fihetsika eo zao ary iza no iafenanao e? So njara so fa nahitanao ihany efa no iveriko tsy eona intsontsika. Ndray fa ahoana? Sendra nitopy avy eny ambony fiara no masoko no nahatazananao ka de namorona hevitra aingana mba hijanonana ary de zao ny olo maina monjy anao zao. Nareo zany tam'le fiara tsy mataho-dalana anankiroa ny osopotaka be teo reny? Voalazanao ka tsy de afaka iresaka ela aminao ela loatra ato sao de tadaviny zarao namako eto ndraika olozany anjo ahy. Ka menanao ary fa reza. Ka zao ary. Sonjara. Na de fantatra aza fa mofy ihany de tiako fantatrao ihany fa misy fity miredareda tsy maty vonina ntsony atao anatika. Afitiavana zay velona tao anatin'ny kisendrasendra ihany tao anatin'ny ampahana minitra sy segondra fitsimonja nefa de mahery vaika sy mandrehatra ny aniko manontolo ary mahakila hototony fiainako manontolo eo anoloanao. Babinao tanteraka ny fokorsonjara ka mandoro any afitiavana to tsy haiko ny tahery zany oto ahy irery ka de indro ny vakiko aminao zao anio. Tsy haiko sonjara tsy fantatro na mety mba misy pitikafo kely ho ahy ihany koa any amponao any nefa na misy aza aoka tsy ho velominao iredareda fa alao etianao anaty nofinofy eny any ny fahatsapahanao fa misy fomijaly aminao ano any de fa ampy ary ampy hononako. Fa reza fa maninona ka ianao e? Toy ny hoe manolotra rozimena tsara tare ho hay ianao nefa raha mbola tsy voaraiko akory le izy de naverinao nitehirizina ho anao indray. Satria angamba tsy omenanao lay rozonjara na de ianao aza no olona hitako fa mendrika any anolorako azy. Maizina amiko ny resaka aora fa reza. Ka tsy avy-zava aminao mihitsy na izao aza mantsy mba ampahankely ihany koa ny fantatro momba ka tsy fantatro tsony zay efa nataoko sy ataoko ary ny mbola ho ataoko. Masikitrika ny lalanombako ka tsy haiko zay fiafarany. Tena mbola akamantatra tanteraka amiko ny momba n'le zalahy ty ka misafotifoty tsy hita andraisana azy zany ny resany. Raha ataoko hoe resaka olona marary saina nefa toty zany loatra fa misy heviny ambadika tsy takatry ny saiko zany. Lasa saina sy mijoro tsy misy fanahety fotsiny ianao zany sonjara. Mbola meno ahy moa ianao io? Mbola miaino de miainanao tokoa ary fa reza. Ka momba misy toerana kely azon'ny fitiavako itampifina ihany ao ampona ory sonjara. Aza valiana raha toa ka sarotra aminao ny amaly azy. Ity misy rojo ry sonjara atolotro anao mitandina olonay fity tsy mety maty ao am-poko izy ty. Ko raha raisinao izy de mandray lay fitiavana atao poky ianao. Rojo faran'izay tsy fokondrina mantsy izy ty kanefa afoko ianao satria ianao rery ihany ny olombelona eto tany tiako iambozina azy iny. Raiso raha toa ka sitraka ao. Moraisiko ve ty rojo atolony aty sa ahoana e? Za aloha de tsapako fa raiky pity aminy koa de ahoana? Aleo rangaha raisina fa ho hita io zay toyana. Misaotra ry sonjara sambatra ankehitriny fa ny raisinao ny fitiavako. Misambatra anao de amin'ny ampahany bitika ihany azy satria mety ho an'io ihany koa ny farany azaoko meona aminao toy izao. Fa satria nahoana no anio ny farany eo anantsika ary fareza fa ho aiza ianao e? Za nge eto foana e.
Tsy hitako izay olazainanao ry Sonjara. Ny any faniriko dia mba tsy hanadinono ny fisiako sy ilay fitiavako voagatra. Eny ary ho esoriko ty rojo ety amin'ny zonako ty ary hosolokan' ty nomenao aty ary mba ho atolotra anao koa raha tianao. Rojo tena tiako sady tsy foko indrindra mantsy izy ity ry Fareza satria sady rojo manakasina izy ity no mitahiry ihany koa ny tantaran'ny fahazazako. Nefa dia omeko anao mba hatsiarovanao ahy raha toa ka tena tsy eo anatsony marina tsika. Mitahiry ny fahazazanao ry Sonjara? Ie. Fa ngamba tadidinao ny tantara fahazazanao? Ohatray? Nahoana moa tsy ho tadidy ka? Na ny soa na ny ratsy izay nisongadina teo amin'ny fiainana dia tsy eto ho voakosoka ao an-doha avokoa ary tokony ho toy izany avokoa ny olona rehetra. Dia gaga sy talanjony iray amin'izany teninao izany ry Sonjara. Fa nahoana moa no tokony hagaganao amin'izany ka? Ny olombelona rehetra eto ambany masoandro angeka tokony hanana ny rakitry ny lasany avokoa na izy izany na izy. Ka raha ianao manokana ary mba azonao hitantarana ohatra iray naningana amin'izany rakitry ny lasanao izany ve? Andraso ary fa omeko santiana ny fohy dia fohy iray ianao nefa anisan'ny tena manandanja be amin'ny fiainako. Eny ary. Tamin'izaho 12 taona ry Fareza dia niraisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo tao amina fiangonana iray tany Antananarivo. Ka iny rojo nomeko anao iny ny fahatsiarovana tsara indrindra tamin'izany satria fanomezana avy amin'ilay nampianatra anay izay izy iny. Tena sambatra ianao ry Sonjara. Tsy mba tahaka. Fa nahoana? Fa tsaroanao hatramin'ny fahazazanao. Izaho mantsy tsy mba natadidy izay lasako na izany fahazazako izany. Toy ny voamaly amin'ny tetỳ tany. Tsy misy tsaroko ny lasa rehetra. Afa-tsy taona 2 na 3 eo angamba izay. Ndre? Toa tsy mba nandalo izany fahazazana izany no heveriko toa avokoa ny olon rehetra taloha. Aika misy olona natadidy ny fahazazany. Tena manana olana ity lehilahy ity. Ary azoazoko an-tsaina fa misy zavatra mangija sy mamatotra azy eo amin'ny fiainany ka mahatonga azy ho hafahafa toy izao. Fa hono ary Fareza? Eny ry Sonjara. Dia tsy afaka hitanao indray ahy izany rehefa andro tsena tolainao antsika iny? Mety afaka mifankahita fotsiny sika fa tsy afaka mifanantona sy mifampiresaka satria masika be ireo mpiambina ahy. Fareza, tsapako fa manana olana goavana mangija ny fiainanao ianao. Te hanampy anao ka mba azonao lazaina amiko ve izany? Tsy ry Sonjara. Misaotra anao fa tsy misy olona afaka havany olana mihitsy amiko. Na iza na iza. Aleo ahy irery ihany izany. Tsy misy tsy hain'Andriamanitra tao ry Fareza rehefa ankinina aminy Andriamanitra? Ie. Andriamanitra? Ino Izy izany ry Sonjara. Dia mino ve ianao fa mahay no hikiaka ranoko izany? Kiaka ranoko? Eno aho. Iza koa tia hikiaka ranoko? Mandeha ny fotoana ry Sonjara. Sao tadaviny zalahy eo fa ampy izay. Aleo andefa veloma ianao. Mandra-piona ary Andriamanitra ne ombanao ry Fareza. Tompo maso feno fitiavana nefa misorotra alahelo lalina ihany koa. Izay ny tompo maso farany nantefany taty amiko dia iny izy noho ny olo-may tahaka ireny vorona taitram-basy ireny. Tena mahaliana tanteraka ny misteriny ka. Raha tarakely foana ny alako teo amin'ny Sonjara teo dia efa saika tambo. Efa saika andeha hijariko ary zalahy marina. Soa ihany. Ary andraso hoe hotonihana tsara ty rojo ny miny aty. Toa rojo hafahafa ty izy. Jeremby fa misy sarina lehilahy mitafitapaka mifantsika ny tongony ambatanany. Toa ohatran'ny hoe efa nahita toy izany nefa tsy tsaroko hoe taizana oviana. Sady ohatran'ny mampatahotra izany ny fijery an'ity sary ity. Ohatray marina. Tena
ohatra misy hery tsy fantatra mampivaraotra an'izany ty sary ty. Marina raha mba hiambozina antika. Tena marina joariko an'ity. Nefa tohatra ny tsy foky ka. Aleo ranga sitrika ty aposity fotsiny fa to tsako na mijerijery azy fotsiny azy. Tena mba enjana indray midiana indray mitorakinla. Ela ny nanaovana ka sendrana taolana tamin'iny ray mandiny. Misy azy indray iabaramanga sy Kiakaranoko androany. Nefa atahoana moa mba nanony tsy ambinina ihany koa indray. Niodiny Kiakaranoko ary ve tsy miasa sa ahoana re. Tony fanaona hatramin'izay nefa rehefa andeha hiaza zaza ho atao sorona toereny dia moto mampiresaka an'iren'ilay zaza fotsiny ary vantany fokasihana amin'ny tanana izay efa nosoran'odiny Kiakaranoko fotsiny izy dia very saina avy hatrany ary dia atolony anay mora foana ny zaza. Hatramin'ireo zandary sy polisy misavana eny an-dalana aza mody raisy tanana fotsiny ary mamela anay andeha malalaka avy hatrany. Ny basiny indray aza nomeny anay. Tiako voasaika anatona an'ilay vehivavy mitaiza kely tamina tanana mba mivoatra tsirabe iny izay dia ny antson'olona vonjeo avy hatrany ary potak'izay dia tafangana nenjika anay ny olona. Ny olona tao toerana teny an-dalana indray moa dia mbola ny fanenjehan'ny zandary indray izahay. So ihany aloha fa mahatanjaka saingam-pandeha ireo fiaranay fa raha tsy izany vao ny azo lalan-dratsy mantsy izay dia very avy hatrany ireo zandary. So aloha fa tafity. Fa ino ty nazo anareo dia toa mitondra tanam-polomody tahaka izao fotsiny. Olona valona be zao ve nareo niaraka tany dia tsy nahazo zaza anankiroa Zany efa voalazana ianao zany ange tompoko ny nanjoanay tany. Zahay aza mba valagako. Asa naniodiny Kiakaranoko no tsy niasa na ahoana. Aza miteniteny foana sery fareza. Aoka mihitsy se tsy anivaiva ny zava-masina toy izany. Ianareo mihitsy nefa tsy mamokatra. Eny efa tsy naomby ny moka atao ahoana fa izao vao avy ny fampidinika tamin'ny Kiakaranoko indrindra zao. Ka arak'izany satria efa atombotra ny andro voatondro anantanterahana ny fanambadiany sesimeva ary tsy azo aembotra intsony satria ity ny volana mety tsara ny tonombitanareo roa ka de tsy maintsy atao izay tana izay zaza anankiroa izay zao ato anatin'ny 2 andro. Azony sefa izany tsy fareza ka satria efa tsy naombo ny dianareo ny atsinanana dia ny miana valatra indray no hiazana manaraka ka izy fitolahana manse ihany no mandeha any fa ise kosa mijanona eto araka ny torohevitra Kiakaranoko ihany. So dia ity vitany se mahery loatra ity manko no mahasampona ny dianareo ka. Fa mahery loatra ahoana moa ny vitako tompoko. Zay fotsiny mahery vitana loatra se dia ampy izay. Aleo ataony zalany fiazana fa ise kosa miaraka aminay manomana amin'ny fikarakarana ny lanoana amin'ny fotoana io. Rehefa izay moa ny hitanareo fa mety eny tsy mampanininy. Vita ihany la ny fanambadiana Isimeva. Naharitra herinandro ny lanonany satria nandritry ny maizim-bolana iray manontolo ary tsy nitsahatra izany raha tsy Kiakaranoko nanao ny fisoronana ary zana bazakely anankiroa nangalarin'ireo miaramila ny abaramangala tany amorony Ramasina tany no natao sorona. Ny ran'ireo zaza ireo no
nahidy ny tiaka ranoko teo amin'ilay hotely fisoronana misatroka tilikambo mainty, ary ny sinampahany notatazana tamin'ilay vika nafafony tamina sy meva, ary dia samy misotrokely tamin'izany avokoa izay rehetra izay nanodidina ny hotely ny tilikambo mainty avy eo. Rehefa izany dia nodorana ny vatamangatsiaka an'ireo zaza anankiroa, ary dia nanomboka ny faly avanjy avokoa ny mponina rehetra tato amin'ny toby tilikambo mainty izay ombany fanapahany abaramangala. Ombo misy 70 ny vonona, ary toka efa nabarika maromaro ny lany ihany ka na ny lala ny vavy na ny kely na lehibe dia nanara-po tamin'ny fisotroana avokoa. Fa nahagaga kely dia voatotosa ny fampakarako any meva dia lasa raiky piti tanteraka taminy aho, ary lasa sary-piary tsy misy ohatr'izany aminy aza. Adiniko tanteraka nalay miara-mihetsena amin'ny zalahy isan-kerinandro aza, fa tsy tia andao lavitra ny meva itsony aho. Ary sonjara efa adiniko tanteraka ny aminy, toa tsy maniry nahita azy tsony ny any masoko. Dia tena tsy hitako tsony tokoa mantsy ianao ry Fareza. Raha mba tsapanao mantsy fa tafalatsaka tanteraka aminao ny fitiavako. Eny, na dia toy ny aloka ny serana ihany aza ny serananao teo anoloan'ny masoko. Fareza, dia tena tsy ho hitako tsony tokoa ve? Raha izany, fa dia nahoana loatra re ary tompony nampiaonao taminy e? Zao to zararatra tsy esitranina manaintaina lava dompoko ny fahatosopana tenana. Ty rojo ty ambozonako ty no sisa mba tavela taminy ahatserovako azy. Eny, nefa rehefa tsy ho anjarako moa no mbola ho tafaraka. Atao ahoana e? Efa niezaka ihany aho mba nijerijery azy teo amin'ilay magazay onanay voalohany, isaky ny andro tsena. Saingy indrisy, rera maina fotsiny, efa ho enim-bolana izay. Toa mahita fiara tsy mataho-dalana toy ilay fitondran'ny zareo ireny ihany azy tonga ao an-tsena isan-kerinandro, saingy tsy misy farezana iray aza fa olona hafahafa manao endrika miaramila ireny avokoa no ao anatiny. Soa ihany aho fa alefa ny dada sy neny andeha haka-rivotra kely any Antananarivo, sady hijery ny tanànana ihany mandritra nyity volana hiditra ity. Any angamba mba tsy mieritreritra azy tsony no sady afaka manadino azy tsikelikely eo am-poko, ka mba hibanjina fiainana hafa vaovao. Fareza, te hanadino ny fisiany ana dia nahaliana aoka izany aza ny tantarany. Antananarivo, reny vohitra gasikara, toy ny efa mampolo taona sahady ny nandaozako anao. Hafa ihany tokoa izany tany nahabe izany, na dia kanto aza ny tany hivahinianana any, efa maimbola ho mihitsy angamba ao. Rehefa afabezana tsara dia mba handehandeha kely hitady ireo namana niara-ny lalao sy ny ray W, mba hizarana an'ireto voandalana kely mba zaka reto, sady mba mamangy indray ireo toerana mahafinaritra ela tsy hitan'ny maso taty an-tanàna. Aleo aloha anakana taksi fa mavesatra koa reto entako reto ka. Reraka zany. Aleo amin'izay aloha mba hitsotsotra hakaina ka. Efa vitako nadio avokoa ireo fanaka sy gorodona rehetra feno vovoka taty an-trano, nandritra izay tsy nahateto anay izay. Manimanina ny dada sy neny sahady aho zany. Toa tsy ho andro kokoa izany sabotsy hoe iarahako amin'ny Kanto sy Veronika mba hitsangatsanganana izany ka.
toleony ty mangina rery ty sahady anefa dia vo efatrandro monja izay no nahatongavako. Aleo aloha andefa radio analana sorisory fa tsy mahafinaritra ery ety amin'ity zaridaina ity izany sady mba tian'olona ipetrapetrahana koa eto. Ary eza ihany koa ary kanto sy Veronika efa ho amin'ny roa sasany nefa izao, nefa dia izy roa vavindrindra ny 14 ohatr'ireny ireny fa hoe amin'ny roa ny fotoananay eto anio dia andeha hiaraka hitsangatsangana hiakatra ho eny amin'ny Rovy eny avy eo. Reny koa dia tsy miova mihitsy amin'ity fotoangasiny ity ka. Aleo aloha andrasana ihany finona koa moa ny mamaiky. Ary aleo aloha mba hividy voanjo etsy amin'izy mianaketsiretsy ho tsakotsakoana fa tohatra midogaiky fotsiny eto azaniko. Mba hanao voanjo roneny a? Atao ohatr'inona ny voanjonao anaka? Ary zato ihany ka, sao dia tsy lany indray raha mihoatra an'izay. Eny ary anako, eo amary voanjo ary zato izy rehefa raha ity ary fa merim-bolanao e. Misaotra tompoko. Ay, azafady ery tovavy. Ohatray. Azafady hoe finona koa no mahataitaitra n'ity ramatoa ity. Ary toa avy hatrany teny ray sy ny tsy ampiambahambana akory ny zavatra ity ambozonako. Fa inona ty ataonao ty roneny a? Ataonao inona ny rojoko? Fa ty rojon-janako ve ty ambozonanao ty tovavy? Taiza ny nazonao an'ity? Mo manana pirofo ve ianao raneny fa tena anjanako tokoa ty rojo iambozonako ty? Sanatria mantsy ohatrany hoe mpangalatra ny fiheveranao azafady aloha anaka fa tsy niteny mihitsy hoe mpangalatra ianao, fa kosa mety ho voafitaka noho ny tsy fahafantarana ianao ka dia nividy halatra ohatra. Azafady anaka, taiza nahitanao an'iny? Na taiza nividianao an'iny mbalazao aho hoe sao dia te hisy lokony zavatra ety ambozonako fotsiny ary zato ianao raneny fa tsy zany ka ny zanako rery angano no afaka hanana rojo tahaka an'ity ka. Sanatria anaka, na dia mafimafy toy izao aza tsisy lokona oviana mihitsy fantaro fa tena nirojon-janako tokoa ny ambozonanao iny. Ny raibeko mantsy ny tena tompon'izy iny ary nijanona olovanay taranany tateo aoriana. Rehefa tsy teo tsony izy tompony, ny zanako no niambozona azy ny farany ka le hitanao le sarina liona ity izao misy pempo ny faritry ny kipony ary misy silaka kely le ilany mahaboribory an'ilay takelaka kely misy ny sariny liona. Zay ny marika afantarako azy ary asa haiko minaza fa lay rojon-janako misy ty aminao ty. Fantatrao zany satria efa nirohitinao avy ety ambozonako mba ho dinihanao tsara le rojo misy ny sarina liona. Maninona moa raha tonga dia tsorina hoe omeo ahy iny rojo eny ambozonanao iny mba ho anjanako dia vita azoko menanao angety indrisy anaka, tsy ny rojo iny mihitsy ny tena zava-dehibe amiko ny zanako izay niambozona azy. Eny mbola horeny ianao aneriana any anaka ary mbola ho tsapanao zany sarobidiny zanaka zany ka tsy any mihitsiny ahy ianao amin'izao fetiko izao eto izao toa tena tsy misoloko tokoa ty raneny ty raha zao fihetsiny sy resany amiko izao ka nefa raha tena anjanany tokoa ty rojo ty dia tamin'ny fomba hoana nahatongavany tany amin'ny Fareza izay amanjatonjato kilometatra mialana Antananarivo. Na izany aza ohatrany hoe nasiaka tamin'ny loatra ato io fa aleo hoe ho fitorina tsara aloha izay tena tiany hatongavana. Fa hono atoko inona moa zany no tena tiana ho lazaina amin'ilay hoe mbola ho reny toanao ary mbola ho tsapako izany asarobidiny zanaka izany. Zany eka na dia mpitovy aza mahalala n'izany atao hoe zanaka izany kanefa na izany aza raha za zao tsy mba hibodo zavatr'olona mba homeko anjanako mihitsy na dia mamy toy inona aza ny zanakako. Eny zavatra maro no tsy fantatrao momba iny rojo iambozonanao iny anaka
ary raha ny ala heliko mafy any zanako dia efa polisy natsoky teto amotopototra anao ny amin'iny saingy tsy anao an'izany ahy satria sao dia ho ahita maizina amin'ny zavatra mety tsy mahakasika anao akory ianao ka ny any mba hangatahako re dia lazao ango izay nahatonga indrojiny eny ambozonanao ny tena marina dia tsy nividiako izy ity raha neny fa nomen'olona ary tsy olona teto iarivo fa olona monina sy mipetraka avy any amin'iny faritra tsy minosy iny izany hoe raha azoko tsara izany dia olona sendra nandalo teto arivo ilay olona nanome an'indrojo iny olona monina any mihitsy izy araka ny voalazako taminao teo ary toa hoe mbola tsy nahita maso an'ity Antananarivo ity akory azy araka ny filazany fa za izay miresaka aminao izao niakatra vo tsy ela avy andro mila ravinahitra any atsimo any mantsy zahay tena mahavaky ny saiko izany anaka tamin'ny fomba ahoana no nahatongavany indrojo iny tany tany lavitra tany mety ho any ve nitondran'olona anjanako dia mety mbola velany ihany koa ve izy fa manana zanaka very izany ianao tompoko eny anaka efa ho efa taona izay andray ary tsy hita popoka mandrakandro any na dia efa niala nenina nanao ny fikarohana rehetra ary izay mianakavy ny vadiko moa dia nandao ny tany tsy fidiny noho ny ala helon'ilay tokany sy ny areti-po izay efa nitaiza azy ataonany maro mampalahelo tokoa izany tompoko manao azafady aminao ary tompoko raha somary nasika taminao teo fa hono ary tsy mahadiso zazalahy sa zazavavy izay zanakao very izay ary firy taona tovolahy bikana sady tsotra izay izy anaka 17 taona izy izay tsy hita nanjavin'izay ary andray 20 taona amin'ity izy izao tsy mba niteraka fa tsy izay tokan'izay maty izay mivady nefa dia indrisy fa tsy zanakao izany ty zazavavy kely miaraka mivarotra aminao eto ity indrisy anaka sady lozanjanaka ny lozam-bady any ka onjonjoko za samy resy sisy io zazy io no mba hanynamako manala fahanginana sady tsy mahafoa koa ka izao tonga manaraka aritra ty ampivarotana zao rehefa tsy mianatra ny zanak'olona pray vodorindrina amiko mantsy izy io tena mahontsa tokoa izany ianao izany tompoko dia mety misy ifandraisany amin'ny nahaverin'ny zanakao ve izany le tovolahy nanome anty rojo ity tovolahy tsy dia lava ary tsy dia fohy izay izy anaka oliolo volo zarazara hoditra somary maranodranotendrika ary hiavitra no fiantsoana azy mety ho izy ve izany nanome anao ny rojo iny hiavitra fa hoany hiavitra avy eo any nanome anao an'iny mbola velany ve izany ny zanako raha ny tombatombany dia tena izy fa raha ny anarany kosa dia hafa hiavitra avy eo any nanome anao n'iny rojo iny toa tsy niteny ianao tsy fantatro fa reza no anarana hahafantarako an'ilay olona nanome anty rojo ity nefa tsy fantatro na mety misy havitra zany lazainao izany ny anarany na tsiko fareza ie tsy misy fareza velively anaran'ny havitra ka ary tsy misy naray azy olona rehefa reko nitondra zany anaran'izany kanefa raha ny tombatomba ny araka ny lazainao teo ange dia tsy mifakaizan'izany mihitsy le fareza fantatro sa mety nanova anarana ve mba atoro anaka izay mety ahitako an'izany olona izany fa sao dia mba hiavitra ihany na farafaratsy ny mety ahitako azy na dia sanatria ny fatiny aza tsy maninona anaka fa na mety hamonjako firanako ray manontolo aza dia tsy maninona fa mba andeha ahitady anjanako dia hitako zao ngamba no izy roneny mandalo ihany no eto Antananarivo araka ny efa voalazako taminao teo satria any atsimo any izay no monina sao dia hiavitra zanakao ihany tokoa aloha le any ka mialohan'izany mila adresy zany mba hifandraisantsika dia mba ahafahako mampita vaovao aminao ay Elisy aloha no anarako fantatry ny maro amin'ny hoe Mamalisy ay Mamalisy dia faly mahafantatra anao tompoko ny akosa Isoanjara eny anaka eny misy numéro téléphone tokoa ao amiko ao azoko menanao nefa raha ny tena tiako dia mba ho hitanao ny trano fonenako raha mety tsy mba nahirana anao nefa izany tena mety dia mety koa izany ka
saingy angatadalana aminao aloha fa efa reo tonga ireo ny olona nandrasako fa zany hoe zao rehefa avy any amin'ny alehanay zay ka etodohody dia miverina eto aminao eto fa sady tsy maintsy mandalo eto ihany mantsy rehefa mody fa lalako ihany ty eny ary anaka dia manantena sy miandry ny fiverenanao eto zany mahazo matoky ianao tompoko andraso fa omeko anao avy hatrany laran'ny findaiko mba amin'izay ianao mba tsy mitebiteby ty ay misotra anaka ye mandra-peona vetivety ary tompoko ndao ary inona ndray rery tompo ty zava-baovao hitako ty mba hamafany amin'ny fareza ao an-tsaiko sy itosoka an'izay momba azy eo am-pokony nandrisika hiakatra ty Antananarivo mba hiainako rivo vaovao ka hanadinoko ny fisiny kinanjo vao mainka tafiditra lalina ty dia tena maina hitanjanany tokoa le neny ralisika dia niantso fatratra ny fiverenanay telo vavy teo amin'ny toerana ny varotany zareo izy na dia somary efa hariva ihany azy zay vao tafaverina tany amin'ny dianay marina tokoa le hoe tsy misy ray aman-dreny mahafoy zanaka fa ny zanaka ny mahafoy ray aman-dreny mazava aloha reto ny adresy ny mombamomba le ramatoa iny fa dia any an-tanàna mahita azy na dia tokony ho amin'ny farany volana azy aho vao hidina dia tapa-kevitra ny anaingy amin'ity herinandro ity ihany fa tombaliana mafy koa any amin'izao zavatra izao fareza efa nampiahahatra any am-boalohany ny momba azy dia tena izy tokoa ve no hiavitra ilay zanaky mamalisy very dia inona marina no ataony any an-tsimo any raha izany raha araka ny fitantaran'ny mamalisy dia niala tao an-tranony andeha hianatra toy ny isan'andro hiavitra zanany no tsy niverina noditsony mandraky tiany androany dia ho nisy nitondra nakany lavitra any ve ka nanjary dahalo sa hoe namidin'olona tamina dahalo azo inona tokoa aloha izay raha reny paozin'ny fareza arahana mpiambana isaky ny tonga ao an-tsena ireny no heveriny raha toa ka tena izy tokoa no hiavitra ary raha tsy izy dia mazava fa isan'ireo jola mpangalatra olona fareza ary anisan'ny tompona andraikitra amin'ny fahaverezan'ny avitra izy ary ty rojona tolony ho aty no porofo tsy azo lavina amin'izany ny farana teo ary ny fizarana voalohany tamin'ny ilay tantara nosoratany R Justin Marc tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay tilikambo mainty ireo nanome aina ny tantara lanto sy liva arioly niaraka tamin'ny faly sy rakoto tovy razana mamonjy no nandray feo anjary liva no nanaditosa amin'ny herinanio ny fizarana faharoa